fa ny olana dia tsy fahafantaranao ny tokony ho atao manoloana ny fahavalonao. Ny olana tsy ny demony sy tsy ny devoly. Ny devoly dia devoly foana. Fa ringana ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana. Tsy noho ny devoly be da be no maharingana antsika, fa ny tsy fahalalana no maharingana antsika. Ary izany no mahatonga ny hoe olanana fiainana. Ny zavatra mampalahelo fotsiny manko ry havana dia somary mitongilana ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Mitongilana any amin'ile hoe zava-panahy fotsiny. Raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Dia lasa ohatry ny hoe mitongilana any amin'ile beba manolora tena ilao fahotana, lasa zay fotsiny le fitoriana filazantsara. Na tsy zay le izy fa lasa mitongilana atao amin'ile hoe manatona ray aman-dreny ara-panahy olona misy ositra na olomba ositra dia maka ositra any aminy dia miconnecté avy aminy. Non, tsy zay fotsiny. Tsy resaka hoe miconnecté mpanompon'Andriamanitra fotsiny dia maka ositra amin'ny olomba ositra fotsiny dia maniray an Jesosy tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Non, tsy resaka zay fotsiny. Misy fahalalana be dia be tokony fatatsika. Ary tamin'ny sabotsy teo fa niresaka momba ny tanora, momba fiainana ny tanora, ahoana ny iarovan'ny tanora mba tsy hahatonga ny tanora latsaka ao anaty fandriky. Ho latsaka ao anaty fandriky satria indraindray manko izao ny ray aman-dreny mahita ny tanora tonga dia le hoe maditra ny ankizy ankehitriny, maditra ny ankizy ankehitriny, ny ankizy amin'izao dia efa mivoany. Za resy lahatra ny teniko ty ry havana. Tsy hoe maditra ny ankizy, tsy maditra ny ankizy, tsy maditra ny tanora. Fa izy tsy mahalala ny tokony atao satria tsisy manoro azy, tsisy mampianatra azy ny tokony atao. Ny Facebook no hitany, olona mifanorokoroka ao anaty Facebook no hitany. Dia ny veriny fa reny ny mety, satria reny mandany ny fotoana 80%, 90% fotoana ny laniny reny, laniny Facebook sy ny internet. Dia io no mitaiza azy, le manofanorokoroka, mampiarakaraka. Ny ray aman-dreny mangina, tsisy ray aman-dreny mampianatra azy hoe zao ny tokony atao, zao ny alana fakapana, zao ny alana fandrika, tsisy ray aman-dreny mampianatra azy amin'izany. Tsisy pasteur mampianatra azy an'izany, tsisy fiangonana sa mampianatra ny fitondran-tena tokony ananana, fa ny Facebook no mampianatra azy. Zay ny fahalalana takany. Mila miaraka amina lehilahy, mila miaraka amina vehivavy. Dia normal potika izy avy eo. Tratra ny fandrika izy eo, voafitaka izy avy eo, voafitaka. Ka tsy ditra, tsy voatery ho ditra le izy, fa tsy fahalalana. Tsy fahalalana ny tokony atao, tsy fahalalana ny zavatra tokony ho tanterahana. Dia lasa manaonao foana. Zany le izy. Hitany ao anaty Facebook ohatra ny mifoka rongony, ny misotro, ny mifoka zigiara. Ary mampianatra azy amin'ny Facebook, mampianatra azy ny internet fa gaspillage, resaka fandanim-potoana ny fivavahana. Dia rehefa tsisy ray aman-dreny manoro hevitra azy an'izany, rehefa tsisy pasteur sa manoro hevitra azy amin'izany, dia izay hitany ao anaty Facebook no ekeny fa marina. Ka tsy maditra izy, fa tsy malala ny tokony atao. Zany ny problème ny tanora. Ary eo ny tena olana tsy ny tanora ihany, fa be da be ny ray aman-dreny. Rehefa tsy fantatra ny tokony atao ranabavy rahalahy, rehefa tsy mahalala ny tokony atao ianao, inona ny tokony ataoko, inona ny tokony tanterahako, tsy maintsy latsaka ao anaty fandrika ianao ary tsy maintsy voasoloky ianao. Tsy maintsy voasoloky ary tsy maintsy fandrian'ny olona, fitahan'ny olona. Zany mahatonga ny toroten'ny pasteur Hertina, tsy toroten'ny fotsiny hoe raisy Jesosy dia andao tabataba hivavaka dia andao angataka amin'ny fatinay masiny. Fa ny toroteny dia mampianatra fomba fiatrehana fiainana. Ahoana ny fomba hiatrehako raha misy olona milaza ho tia ka hiaraka amiko, raha misy lehilahy mitory fitiavana amiko, ahoana ny fomba hiatrehako amin'izany, raha misy vehivavy tiako rana, ahoana ny fomba hiatrehako amin'izany, ahoana ny fomba hiatrehan'ny ray aman-dreny amin'ny fitezanany tanora, ahoana ny fomba hiatrehana ny ady raha manana olana ianao, inona ny mahatonga ny trosa. Satria
be da be mihitsy ny olona miresaka amiko am'izao paster boka ny trosa potiky ny trosa misy olona nanako vola tsy manome misy olona nanako trosa tsy avery ny volako nefa zay etsy andaniny aty nanan'olona vola aty nanan'olona vola de teren'ny olona andony vola de izy tsy hoe entina mbavaka fotsiny ny riavana tsy hoe entina mbavaka fotsiny anao de ametra tanana de délivrena hiala amin'ny fanahy ny trosa fa ampahafantarina anao inona natonga ny trosa inona natonga ny boka ny trosa tamin'ny fomba hoana nidirany trosa taminao fa raha vao tsy fantatrao ny antony natonga ny trosa de mbola potiky ny trosa eny anao rapitso raha vao tsy fantatrao ny antony hoe zao ny antony natonga naboka ny trosa zao ny natonga ny trosa tafitra teo amiko de za miteny aminao fa mbola rapitso indray anao mbola voasolokon'ny olona ary de mbola hidy trosa indray raha vao tsy fantatrao ny antony ary milaina koa ahoana fomba hivoahako raha vao fantatro ny trosa ahoana fomba hivoahako zany ingeny tena olany ny atsika mpimako tonga de le hoe eny zay nitakatrytsika de zay le izy volany ilaiko amanany ty de zany mahatonga ny olona sasany zany mahatonga ny olona sasany lazako anareo teo afaka mitrosa izy de lasa indray izy manjana bola piretin'ny olona ato izy de nefa rany izy lasa manjana bola de trosa miampitrosa trosa mamatrosa nefa de misy zavatra ara-baiboly fampianarana ara-baiboly atonga anao afaka moramora foana ao anatin'izany misy fomba ara-baiboly ahoana ny fomba hialana ao anatin'ny fahaterena sy zany trosa izany satria tadidio fa ny trosa riavana tsy vola fa toetsaina zany zao de efa mila takatsika sady zany de efa mila takatrao sady zany ny trosa tsy problème posy tsy problème vola fotsiny fa problème toetsaina ary misy toetsaina mila ianaranao fomba hivoanao anatin'izany fa raha vao tsy anananao zany toetsaina zany de miaingy amina trosa kely ianao fa miafara amina trosa You give
You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
amromby folora tondro ny alaka misy avy zao amromby folora tondro de misy délivrance fametratanana tsirairay ametratanana tsiraray avy tsika zay maniry mba tedina mira fametratanana tamin'ny laribisy laka misy teo tena na hervaika ny délivrance ary olona maro no tsipatsipaka tao ny demony tena tsipatsipaka ary de misaotra ny tompo fa tena maro no afaka nisy raha anankiray zay nalemy tena hoe namsaviny tsy haiko zay namsavy azy mety asa tsy haiko fataro izy na fianakaviny na olona manodidina azy fa tonga de nalemy ny aminomboka amin'ny andilany iny de manakotsako de tena manaikitra tsy azo kasihana ny bataitn'olona efa da tamin'ny seza tamin'ny larbi teo sy alaka misy larbi bataitn'la olona efa da tamin'ny seza de ny délivrena teo amin'ny 10 minitra nitsangana de afaka nandeha ny alaka misy niny mbola tonga tao de napiazakazana de niazakazaka tratrina famosaviny tena hoe afaka maro be reo zavatra nataon'Andriamanitra sy fijorona vavolombelona be da be ka milaribisy laka misy hoavy zao amin'ny 12 taondro hatramin'ny 2 reo de misy fitombavaka moa izy io de misy toroteny de misy fiderana de aorinan'izay raisina tsirairay reo mila fametrahantanana mila délivrance ny zoma kosa ity indray moa zany de tsy hoe hoan'ny olona rehetra fa hoan'ny olona voatokana angamba tsy de hotononketo ny programme zoma fa isy vavaka manokana hoan'ny firenena de fiaraha-mivavaka hoan'ireo manam-pahefana eto Tamatavy sy ny pasteur namana zay ho asaina manokatra amin'ity fankalazana ny 20 taona ity ny azoma ny sabotsy kosa dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fitombavaka eto Mangarano 2 Mangarano faharoa ambadika Damascos sy eto Ankiriry trano fivana vaon'oloko Ankiriry Paradis Ankiriry apita amin'ny bazary Ankiriry ka takzao ny fandaminana amin'ity sabotsy mahafinaritra ity itsika pino rehetrarehetra amin'ny faritra manodidina rehetra aty amin'ny sampana rehetrarehetra ato amin'ny trano fivana vaon'oloko de mitambatra aty amin'ny Mangarano aty daholo tsika aty amin'ny Mangarano aty daholo zany tsika no mitambatra satria anisany iainga ao ny toritetina aty amin'ny Mangarano iainga ny toritetina dia tsara raha mitambatra aty amin'ny Mangarano aty faharoa aty tsika riana ambony sy riana ambany dia ny any Ankiriry moa zany de tsy miova fa mitoy hatrany de ireo olona izay manaraka satria mba tsy njovona ihany satria tsy omby ny toerantsika amin'ireo toerana anankiroa reo dia ataoko fa mety tsara zay fandaminana izay amin'ny sabotsy ho avy izao mba sady fankalazana ny 20 taona ity de mba hizara varitsika ho an'ny poniny Tomasina ka vary raiky lo sasany eo ihany no zaraina ho an'ny isa-tokantrano no mahazo ny vary io ho an'ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana zay tonga ao io akory tsy hoe vary avita taona na avita herinandro fa mba entiny hoe mba manao soa mba sady manao soa fa saingy zao nefa ny tena zava-dehibe ny fanatrianao ny fitombavaka io satria raha zay vary zany tsy mahavany olanao raha vary raiky lo sasany fa saingy kosa omenay ny vary rehefa vita ny fitombavaka zany hoe ny ostominay mihitsy ianao hivavaka indrindra ianao sahirana sy manana olana io ostominay mihitsy ianao hivavaka de hozarainay vary ka manomboka amin'ny 7 de mizara jeton io zany tsy hoe kory mirava amin'ny fotoana de tonga ianao akavary de mahazo fa le olona tonga mivavaka koa de marraina de fa hozaraina mihitsy jeton io de tonga ny ariva de zay olona nanasika fitombavaka teo no mahazo ny vary io mba entiny mody tsotra le antony le vavaka taonay ny tena manafaka ny olanao le toroteny ny tena manafaka anao ny fampianarana ho zarainao ny manafaka anao fa sainginy karazany hoe mba hifanampiana kely aminao fotsiny ka ny tanjotonay tsy hizara vary fa hitonanao hivavaka
fa mba zay le fanazavako zay le itonanao ivavaka ny tena tanjona mba hanatonanao an'Andriamanitra idinoko fa andray fahasoavana sy fitahina ianao ny alady kosa dia isy vavaka fanosorana reo mpiandraikitra sy délivrance sy diakona eo mangarano faharoa ihany izy io no atao manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'ny 7 sasa maraina dia efa manomboka zay fanosorana izay ka eo mangarano faharoa ambadiky Damaskos no anatanterana ny fotoana ary ao arinan'izay dia misy fiaramo-sakafo ho fankalazana an'izay faharoapolo taona ny trarivana vaon'oloko teto Tamatavy zay dia isy fiaramo-sakafo izay mbola fantatra ireo tiany